Tonga soa atao fantarana zany firesanté aty Canada indray ianao. Mafana dia mafana aty Canada amin'izao fotoana izao mahatratra 40 degré ka dia mba afaly manolotra atsika mianakavy ny fandaharana ety tokotany. Nalaza dia nalaza tao ao ny resaka fatin'olona hita etsy sy aroa maty amin'ny fomba feno abibiana, zaza mbola eritreriny izay nirahana nandeha nividy mofo dia tany an-tany lavitra vao hita ny fatiny. Mampalahelo dia mampalahelo izany zavatra rehetra izany, hoe dia izay ve ny hafaran'ny fiarahamonina malagasy. Ireo zany nosationany izay hoe ny baribary naseho tamin'ny Aino Amanjery, sationany hoy aho izay ataontsika hoe ray ao anatin'ny 100, na ataontsika hoe ray ao anatin'ny 1000 tranga izay mampalahelo misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka dia ny zava-misy dia mifamaly zany ny ao amin'ny fitondrana sy ny ao amin'ny mpanohitra. Mifampiampanga zany fa hoe ny atao amin'ny mpanohitra no manao an'izao zavatra rehetra izao mba entina hanakorontanana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Ny atao amin'ny fitondrana indray zany dia miampanga ny mpanohitra fa hoe te hiverina eo amin'ny fitondrana dia manao ny fanakorontanana rehetra izay mety hitondra ny déstabilisation ny eo amin'ny fitondrana. Fanontaniana mipetraka, aiza ho aiza izany ny plasin'ny vahoaka manoloana an'izay hoe fifampiaingana izay no atao, aiza ho aiza zany ny tahotry ny vahoaka, ny horihoro na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy amin'ireo vahoaka ireo manoloana an'izany trangan-javatra rehetra izany. Moa ve tsy izay no isan'ny nilaharana tany amin'ny 13 Mai fahizay, izay niafara tamin'ny fionganan'ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina. Moa ve tsy ao anatiny daholo ny resaka fandriam-pahalemana? Aiza izany ny fampanantenana napetraka teo amin'ny vahoaka mikasika ny zavatra izay tena tadiaviny. Satria somary mandisy fanantenana ihany ilay hoe famerimberenana fa ireo atoko-panohitra ireo no manao an'izao karazan-javatra rehetra izao. Ka raha ohatra zany ka tena hoe azonao antoka ianao eo amin'ny fitondrana zany, raha tena azonao antoka zany fa ireo no manao an'izao karazana fampiororona rehetra izao, nahoana re? Raha ohatra ka tadiavinao zany hoe aiza marina zany ny fototry zao fanakorontanana rehetra izao, iza marina no ambadika io zavatra io. Satria efa ambony dia ambony anie ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao efa misy daholo izany resaka drone, efa misy daholo izany recherche atao amin'ny internet, ny resaka tsy ambaratelo, ny tsy kombakomba ny olona rehetra,
izay tady hanonga-panjakana efa hita amin'ny internet daholo ange zany zavatra zany ary ny resaka fitsikilovana dia tena angadin'ny talentan'ny rosianina io. Nahoana re amin'izao hoe fifandraisantsika amin'ny Rosia izao, nahoana raha ohatra ka mba mangataka ny fanampiny ny mpitondra amin'izao fotoana izao handeha hitsikilovana iza marina raha zany no tena ambadika izao fanaovana fampangorokoroana ny malagasy izao. Aizany sy ahitana an'izany tompoko lahy sy tompoko vavy raha ohatra ka tena tadiaviny zany, sisy zavatra tsy ho hita izany fa matoa io mbola tsy hita dia misy tanana matanjaka dia matanjaka zany ao ambadika io. Ka raha ohatra zany hoe tena madio ianareo ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, nahoana re tsy ampidirina ao anatin'ny programan'ny fanavaozana, satria efa fotoanan'ny fanavaozana anie izao amin'izao fotoana izao ampidiro ao anatin'ny fanavaozana ny firenena ny fandriam-pahalemana. Fotoanany izao ny heritreretan'ny malagasy ny hitondrany ny fampandrosoana ao amin'ny taniny. Tsy misy afa-tsika malagasy ihany no afaka hampandroso an'i Madagasikara. Aza manofy efa hitantsika teo aloha daholo ny lesona rehetra ny amin'ny hoe fanodikodinan'ny tany mandroso ny lohan'ireo mpitondra. Mahatonga azy voatery manao ny zavatra rehetra izay tsy fanao mba hanomezana ny satisfaction amin'izay filaniny aty amin'ny tany mandroso. Izay ange no ilana ny hoe firaisan-kina antsika malagasy rehetra, satria na ireo mpitondra ange izy tsy en sécurité amin'izao zavatra rehetrarehetra izao, satria tsy mino aho hoe toe-tsaina malagasy ve no havita amin'izao fangorongorona fa terrorisme rehetra misy amin'izao fotoana zao. Tsy mino an'izany aho, fa voatery ireo mpitondra izany voatery ireo olona izay manao an'ireo karazana fampiororona ireo manatanteraka an'izany, satria ampanaoviny ireo olona avy aty amin'ny tany mandroso azy ho tambiny vola izay nomena, ho tambiny toerana izay hipetrahana, satria fantatry ny aty amin'ny tany mandroso ange ny fitiavantsika malagasy sy ny Afrika an'izany hoe seza mamirapiratra izany. Te hipetraka ambony seza mamirapiratra daholy ny ankabeazan'ny Afrika sy Madagasikara, saingy tsy mijery lalina ny amin'ny hoe inona moa zany no tena andrasan'ny vahoaka amiko amin'ity fipetrahako eto amin'ny seza volamena ity. Efa diany hoe resaka réussite personnelle, resaka réussite sociale, manana villa maro, manana tomobile maro, manana prestige eo anolohan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Izay zany no tena hoe priorité amin'ny mpitondra amin'ny Afrika sy Madagasikara, hanika
ilay vahoaka izany a tena atao anjorom-bala. Profiny zany a zao zavatra rehetra mitranga amin'izao fotoana izao, satria tsy ny vahaolana maharitra izany a no tena karohan'ny vatona sondritry ny tany amin'ny fiverimberenan'ny terrorisme ohatran'izao. Fa ny hoe avy any amin'ny Rianina io zao, Rianina zao no manao an'io manipulation io. Ry Rakoto zao no tena te hiverina eo amin'ilay fitondrana. Ry Rabe no te hamikitra eo amin'ny fitondrana. Dia manao an'ity karazana fampiororona rehetra ity mba hitadiava-karena. Tsy hidirako ny momba an'izay hoe iza na iza no manao an'izany, satria tsy ananako ny profo hoe iza moa zany nanao an'izay, na hoe iza no ny aton-daniny ve sa ny atokilany no manao an'io fampiororona io. Tsy ananako ny profo momba an'izany, ka tsy afaka aho hanao karazana investigation, hanao karazana insinuation, fa satria Ianina no tenen'izao, satria Ianina no nanaprofo an'izao, dia izy zany nanao an'io zavatra io. Ataoko angamba fa hoe olona nianatra ve isika, dia mbola resaka hoe zavatra tena purement anatin'ny lalàna ny asa an'izany hoe mpanao investigation sy ny hoe mpanao resaka hoe fanangonana profo. Donc tsy eto amin'ny réseaux sociaux mihitsy aho no andeha hiteny, fa ny fihetsiketsiky raha anina dia ohatrany manambara fa ohatran'izao sy ohatran'izao angamba io zavatra tiany hatao io. Sarotra be zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa ny ahy dia ny hoe inona ny zavatra mitranga izay hoe atoro eo amin'ny réseaux sociaux. Dia manome ny hevitro aho ny amin'ny hoe inona no tena mety mahatonga an'io zavatra io. Ny zavatra fantatra fotsiny aloha dia hoe matoa io zany tsy mety tratra mihitsy hoe iza ny tena atodoa mikotrika, inona ny leitmotivany a, dia tanana matanjaka izany a no mibadiky ilay tena hoe atidoha mikotrika izany. Aiza nefa no tsy ahafantaran'ny ny vatona sondritry ny tany ihany, izay tompon'ny fitondrana, izay ihany no afaka tena mikaroka izany a ny hoe atidoha mikotrika an'ireo karazan-javatra rehetrarehetra ireo. Mampametra-panontaniana izany ny amin'ny hoe nahoana moa zany no tsy mbola mety tratra izany ilay atidoha mikotrika. Fa ohatrany hoe fitsaram-bahoaka, misy ara mety ny hoe tondromolotra fotsiny zany a no mety ampigadra amin'ny zavatra ohatran'io. Ka amiko zany a, zany zavatra rehetrarehetra izany a dia karazana ataontsika hoe resaka tiana tavy ozy izy ny fitenenana. Fa ny tena fototry ny olana dia na hodiana tsy hita, na tsy tianao fantatra hatramin'izao. Aiza nefa raha hoe fiarahamonina malagasy zany, aiza ny zavatra tsy ho fantatra ao amin'ny ataontsika hoe fokon'olona. Mifankafantatra daholy ny mpiaramonina rehetra, ny mpifanolo-bodirindrina, mifankafantatra daholy hoe iza ny manao inona eto amin'ity fokotany ity. Saingy ao ny matahotra ny teny, sao dia voan'ny antson-jay. Ao koa ny mety raitsy kombakomba. Mba hialao amin'izay a ty toetrantsika malagasy ny amin'ny hoe sanarivo qu'aux autres. Mampalahelo ange mijery an'izany hoe olona maty zanaka, olona izay mitomany ny zanany, toa jerim-potsiny, toa tsy hita mihitsy ny fahamarinana momba ny
nahafatesan'ny zanany nefa dia hoe meurtre no nisy. Mampalahelo anie zany zavatra rehetrarehetra izany e. Dia hoe mbola hotohizantsika foana ve zay hoe san'arivo qu'aux autres. Raha ny fitaran'ny zavatra misy ao Madagasikara aloha dia ça peut arriver à tout le monde. Ka mifoaza amin'izay isika malagasy fa satria tena lalaovin'ny firenena mandroso ankehitrika raha ohatra ka hoe tsy mandray zany ny positiontsika manoloana izay zavatra rehetrarehetra izay. Satria na ireo ataontsika hoe mpitondra fanjakana ambony efa sy tompon'ny tena intsony ange izy rehefa tena ataonao ny kianty. Raha ohatra ka hoe ao anatin'ny ny mpitondra fanjakana ambony na ny lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny société no atodohan'io zavatra io, tsy tompon'ny tenany ange izy rehefa tena ataonao ny kante, satria ao anatin'ny chantage ihany koa izy amin'ny toerana misy azy. Voan'ny chantage izy dia lasa manaonao foana. Voan'ny tazoka reny izy dia lasa manaonao foana satria manoloana ny resaka fahatrana mangitsikitsoka samy te hiala tao anatin'ilay atao hoe fahatrana mangitsikitsoka daholo ny malagasy rehetra, nefa hoe amin'ny fomba ahoana. Efa hitantsika teo foana ny cercle vicieux nanodidina an'izay hoe fitadiava-karena izay. Nakaiza daholo ireo atao hoe mpanefoefo tao Madagasikara. Nakaiza daholo ireo atao hoe président de la république rehetra tao Madagasikara. Satria mbola ao anatin'ny atao hoe marionnette ny firenena matanjaka. Mifoaza ry malagasy fotoanany zao ikotrehan'ny malagasy rehetra tsy vaky volo mioaviny. Ka raha tsy isika malagasy no mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe ahoana ny anaovantsika an'ity firenena ity, dia mihodinkodina eo foana io, mihodinkodina eo foana. Ahongana an'eo dia mandositra, dia miditra indray ny sasany dia mameno paosy, dia ahongany sasany indray dia mandositra, dia aiza ny vahoaka. Ny vahoaka miamaty miamaty. Ny vahiny miamiditra mameno paosy, mandraoka ny harenam-pirenena. Izay ange no tableau misy amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra ka tena fanavaozana marina dia atombohy amin'izay zavatra anananao eo aloha. Inona ny zavatra ananantsika eo zany aloha amin'izao fotoana izao. Manana isika zany ny vahoaka. Ny vahoaka izay mba efa manomboka mifoha tsikelikely amin'ny alalan'ny hoe fanentanana izay atao azy. Tsy reraka izahay eto amin'ny réseaux sociaux ny mamoa ny sain'ny malagasy, mampafantatra azy ny zava-misy, mampafantatra azy ny hoe inona ny zavatra tokony ataony hampandrosoany ny taniny. Zava-dehibe nge zany zavatra rehetrarehetra izany e. Ka inona no azontsika atao zany amin'izao fotoana izao izay hoe fanapahan-kevitra tsy idiran'ny communauté internationale, tsy idiran'ny tany hafa, tsy idiran'ny SADC, tsy idiran'ny occidentaux. Ny zavatra fanapahan-kevitra azontsika raisina amin'izao fotoana izao aloha dia ny fifidianana ny lehiben'ny fokontany. Izay aloha ny tokony anomboantsika azy aloha. Izay mahatotosan'izay fifidianana ny lehiben'ny fokontany izay izay akapanao ataoko eo lehilahy mahery ny Madagasikara. Tompoko Lara Tsimandrava
no efa nanangana n'izany resaka rafitry ny fokon'olona izany fa dia hitatsika hoe iny ny afarany ny afaratra amin'ny ainy amin'ity ndray mitoraka ity zay mahatotosan'io fananganana ny lehiben'ny fokontany fifidianana ny lehiben'ny fokontany io no lehilahy mahery satria io no mahasahy zany hamaky lay an'izany atao hoe tombontsoa ho an'ny 80% ny malagasy satria hatramin'izao aloha dia mbola tombontsoan'ny visy anisany zany no mbola hiadivana amin'izao fotoana izao tombontsoan'ny ataontsika zany hoe eo amin'ny 5% dia toatoanan'ny 10% satria mba mila ranodranony mba mila mitatyrakena ilay 10% haniny ny fipetraky ilay zavatra rehetrarehetra ilay 10% zany no fariparitako eto hoe ny manam-pahaizana ny vatona sondritry ny tany ilay 5% ilay tena hoe atidoha mikotrika mandraoka ny arena rehetrarehetra ao Madagasikara ary ilay tsy mitsinjo afa-tsy ny tenany sy ny tombontsoa ho an'ny taranany raha araky ny fandehan'ny tantara nefa dia nakaiza daholo ireo 5% ataontsika hoe zany hoe malagasy teratany malagasy zany malagasy raisy reny no tiako tenenina nakaiza daholo ireo karazan'olo ireo tao anatin'ilay 5% fa ilay olona tao anatin'ny 5% ny karana sy ny sinoa sy ny vazany no mbola velona hatramin'izao izy sy ny taranany izany zavatra rehetrarehetra izany zany no tiako faritan'eto ny amin'ny hoe mifoaza ry malagasy hatrany amin'ny faratapony indrindra ka hatraty amin'ny valala ny vahoaka tsy mandady arina mifoaza mifoaza hiaraka hanorina any Madagasikara satria raha vao mbola sy hifampitsinjo isika izany mbola hifampitazana avy ery amboninkazo mitazana ny ety ambany tsy mba afaka manipy tady ho an'ireo aty ambany zany izay tafakatra any amboninkazo dia sy afaka hisy anoana azy eny ary ambony ery fa hisingidina ihany ianao rehefa avy eo zao ny fotoana fifoazana atombohy amin'io resaka fifidianana ny lehiben'ny fokontany io omeo pouvoir ny lehiben'ny fokontany ary mba olona nianatra no tokony atao lehiben'ny fokontany izy no ahita ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga ao amin'io fokontany andreketan'io miaraka mivondrombondron'olona izay hoe manana ny foto-kevitra iraisana dia ny fandriam-pahalemana sy ny zo fototra maha-olombelona izay tandrovany ao amin'ny fokontany izay raketiny zany zavatra rehetrarehetra izany rehefa miray saina izany ny fokon'olona ray manontolo fa hitady ny olona izay mpampiororo ao an-tanàna hitany io hita io tompoko lahy sy tompoko vavy
ary dia handro fahalemana izany Madagasikara izany. Fa ny mbola tsy mampandroso an'izay tetikasa izay dia ny hoe mbola misy ny mitsivalana ny amin'izay satria mbola mitady an'ilay tombontsoa manokana. Mbola mitady an'ilay karazana domination atao amin'ny malagasy mpiray tanindrazana. Kanefa dia hitantsika ny tantara rehetra fa tsy misy tafavoaka. Tsisy tafavoaka. Mbola ny teo ihany koa mbola te hiverina ny vahoaka malagasy efa tsy tia azy intsony. Mitadiava lehilahy mahery andeha hanavitra ny Madagasikara. Lehilahy mahery izay napetraky ny rafitra. Iarahana amin'ny kaondoha. Izay nge tokony atao amin'ny hoe fikaonan-doha nasionaly io e. Ny hoe inona zany ny zavatra iarahantsika misalahy, inona ny zavatra iarahantsika manapaka. Mba hijanona ho rafitra ho an'ny taranaka faramadimby. Rafitra izay mifanaraka amin'izay hoe mahamalagasy izay. Tsy mandrara velively ny fandrosoana ara-teknôlôjia akory. Ny fanananao an'izay hoe fosy fanahy mahamalagasy izay. Tsy mandrara velively ny karazam-pandrosoana izay tiana apetraka izany. Raha fandrosoana andehany amin'ny zavatra mahasoan'ny vahoaka. Afaka miaraka tsara mihitsy izany zavatra rehetra izany. Rahoviana sika no mba hanana mpitaritolona malaza. Ohatran'ny Kim Il Sung. Nanafaka n'izany vahoaka sinoa izany teo ambany vahoan'ny mpanjakazaka. Rahoviana sika no mba hanana n'izany Gandhi izany. Nanafaka ny Indienne tao anatin'ny vahoan'ny Anglisy. Rahoviana sika no hanana n'izany Nelson Mandela. Izay nanafaka ny fanavaka vaham-bolokoditra tao Afrika Atsimo. Aiza re sika izany aiza. Dia hoe resaka olona misy kombakomba amin'ny resaka fangalarana zaza sy ny fangalarana masona varira. Dia izay ve dia ho formule sarotra dia sarotra. Problème matematika sarotra dia sarotra ve izay. Finiavana avy amintsika malagasy no ahafahantsika mahatafavoaka mamoana an'izany karazan-javatra rehetra izany. Finiavana avy amintsika malagasy. Aza manantena ny Occident, ny tany mandroso andeha hamahana izany karazana olanao izany. Zara le azanao anatin'ny olana mba hisy hitsetsefany ny harenanao. Misy handoarany ny zavatsoa rehetra izay misy ao aminao. Any zany ny fipetraky ny zavatra rehetra. Rehefa sahy ny mpitondra zany manomboka an'io fifidianana ny filoham-pokotany io, dia efa manana ny fahasahina izy izany andeha hisatatra ny fampandrosoana tena izy. Manomboka izy hisatatra ny fiandrianam-pirenena ao Madagasikara. Satria matoa io mbola tsy sahy apetraka, dia mbola misy ny karazana tsindry maro samihafa avy ety ivelany. Mila mieritreritra zany isika malagasy manoloana ny karazana korotana izay misy amin'izao fotoana izao. Satria ny
tena fototry ny tsy fampandrosoana re, de ny tsy fasahina mandray fanapahan-kevitra hoe hoaiza marina isika malagasy. Tsy say satria mbola raha vao mbola misy zany ny patron mibaiko, ty tsy azo atao, ty tsy azo atao, ary samy manana ny patron daholo mibaiko azy. Ity aza miditra amity, aza miditra amin'ny décentralisation. Zany daholo ange ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Ka fotoanany zany amin'izao ny hoe inona zany ny zavatra iarahantsika rehetra malagasy misalahy, inona izany ny zavatra foto-kevitra iraisantsika, na dia atao ara hoe misy ny tsy fitoviana amin'ny resaka loko politika, misy ny tsy fitoviana amin'ny fomba fijery, misy ny tsy fitoviana eo amin'ny resaka fiaviana, inona ny zavatra iraisana izany. Izay no tokony hojerevana zany amin'io concertation nationale io. Ary raha ohatra nge isika mbola izingizina ihany ny hoe anarakarabaka teny an'izay voalazan'ny aty amin'ny tany mandroso, mbola tsy afaka ane tsika e, mbola tsy afaka tsika. Fandresako teto ny momba ny tantaran'ny ilay mpanakanto malaza amerikana mainty hoditra PDD, milliardaire, izay nogadraina ary dia nahandrona tany amin'ny daholo ny rihatra rehetra momba n'io resaka hoe fanaovana trafika humain io zany, fitaterana zaza tsy ampy taona, zazavavy tsy ampy taona avy any Thaïlande, dia entina anaovana filibana any New York zany. Nefa tanana maro no tao mibadika ny fitsikombakombana natao tao anatin'izany, tafiditra tao daholo ny akabeazan'ireo mpanefoefo eran-tany, ireo olo malaza eran-tany, ny président de la république tafiditra tao anatin'izay, fa izy irery ihany no nitondra ny jiogan'izay fanaovana an'izay zavatra rehetra izay. De io zavatra miseho a Madagasikara ao io, misy maniraka zany manao an'ireny zavatra terrorisme sy ny karazana famonoan'olona sy ny karazana hoe fandefasana fampiororona ireny. Misy olona zany noho ny fitiavana ny arena sy ny vola sy ny voninahitra, dia izy zany no irahana manao an'ireny zavatra rehetra ireny ao amin'ny tany. Eritrereto ry malagasy, nefa rehefa tratra rehefa avy eo dia ilay olona irery ihany nge no hoe fa ny mpaniraka nge zavatra madio tanana daholo. Ka raha mirahina izany sika malagasy mikaondoha mikasika an'ireny zavatra rehetra ireny, vita nge io mifanampy zany ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ialana tao anatin'io zavatra io. Inona ny fikanandoha tokony atao ny mpandraharaha ohatra malagasy, teratany malagasy, ananany lobe inona ny amin'ny hoe fandraharahana malagasy, dia ny malagasy ny priorité ao anatiny. Azo atao tsara nge zany raha ohatra ka tena hoe mirahina ny mpandraharaha malagasy e, dia mba ilay mpandraharaha malagasy manao izay ampandrosoana ny tany amin'ny alalan'ny fampidirana asa.
fampidirana mpampiasa ao amin'ny entreprise amin'ny alalan'ny famerenana ny devise ao Madagasikara, amin'ny alalan'ny famerenana ny vola avy amin'ny arena kibon'ny tany sy ny arena rehetra ao Madagasikara mba hampandrosoana ny malagasy. Manao lobbying ny mpiasan'ny fahasalamana, hanomezana fahasalamana tonga lafatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo, miaraka amin'ny hoe mba fiadivana ny karama sahaza, ny herim-po rehetra izay arosaka ao anatin'io fitsaboana io. Manao lobbying ny mpampianatra rehetra mba ahafahana manome ny fanabeazana tonga lafatra ho an'ny ankizy malagasy. Manao lobbying ny mpitandro ny filaminana mba tena hitandro marina ny filaminam-bahoaka, mba tena ho tany sambatra i Madagasikara arak'ilay hira. Vita izany tompoko lahy sy tompoko vavy raha ohatra ka misy vondrobondron'olona izany izay hoe miaraka amin'izay foto-kevitra rehetrarehetra izay manampy ny mpitondra efa eo. Ianao izay efa mpitondra eo, ny Colonel Mikael, mba enoy ny karazan'olona izay hoe mba tsara sitrapo te hanarina ny Madagasikara, fa rehefa totosanao ireo karazana zavatra rehetra ny tany saiko teo zay ny amin'ny hoe foto-kevitra hampandrosoana ny Madagasikara, hanohana anao ny vahoaka. Fa raha ohatra kosa ka zavatra hafa no hitan'ny vahoaka, ny fangoronan-karena ny mandeha aloha, mieritrereta ihany mbola fotoana izao, mbola fotoana izao izay tena hoe anodinana ny baolina andeha 100% any amin'ny vahoaka. Ohatraohatran'izay ihany koa ny fampandrenesana nataoko teo amin'ny filoha teo aloha, saingy zavatra hafa moa zany no nandraisana ny zavatra rehetra izay niteneniko teto, na sy tena azo tsara hoe inona ny zavatra tena tiako lazaina, fa dia intimidation sur intimidation no nasetry ahy teto tamin'ireo karazan-javatra rehetra, torohevitra rehetra izay nasehoko teto. Tsy omena tsiny fa mivavaka ho anareo rehetra izay mpandefa ny intimidation amiko, mivavaka ho anareo satria mampalahelo ahy ianareo. Mbola betsaka ny zavatra tsy azonareo zany matoa manao an'ireny fihetsika ireny ianareo. Izaho ve no olona tena atahorana ao amin'ny Madagasikara io? Asa tsy fantatro aloha, tsy fantatro hoe inona ilay atahoranareo aty amiko. Fa raha tiako niraisina ane io fitondrana io efa niraisiko fa tsy miditra amin'izany aho amin'ny zavatra izay tsy akasitrahan'ny vahoaka, amin'ny lalana izay tsy akasitrahan'ny vahoaka. Izay no torolalana omeko an'izay mpitondra rehetra eo. Tsy tafavoaka eo ianao raha tsy ny fankatoavan'ny vahoaka no mametraka anao eo.
tsy tafavoaka eo. Ny mpitondra rehetra nitondra ny tantara tamin'ny fitondran'ny taniny, fanafahan'ny taniny, dia avy amin'ny vahoaka daholo, tompoko lahy sy tompoko vavy. Izay zany no teny kely asetroko ny momba ny fampiororona misy amin'izao fotoana izao ao Madagasikara. Tany masina Madagasikara. Tsy azo anaovana zavatra hafahafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Ary mbola mamerina hoe mivavaka ho anareo izay mpanenjika ahy eto. Mivavaka ho anareo. Maromaro ihany izay aizany ny hafarany. Apetrako aminao zany izay fanontaniana izay. Veloma tompoko.